Fa miarabantsika tsara avindray tratra izao zoma maraina 20 volana May izao nona fahasoavan'ny tompo aminao zay miaino sy manaraka izao fandaharan'izao ary mirary soanao sara ety am-piandohana mba hitomina vokatsoa aminao ny fandraisan-ten'Andriamanitra eto. Manderantsika ny mofinainan'io ara dia vavatsika. Ry Tompon'Andriamanitra dia iray miara-po era-tsaina ianao izay manome zavatsoa anay ary ihany koa mitarika anay amin'ny lalana tsara. Misaotra indrindra ianao ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fisianao amin'ny fiainanay ary misaotra ihany koa izay mamoaka zavatsoa anay amin'izay maraina ity. Mangataka aminao mba hiasa eo anivonay tsirairay avy, ny kivy ampaherezo, ireo izay azo zavatsarotra ankehitriny dia aokainao ihany koa ny eo aminy aminaran'i Jesosy. Amen. Mba teo mofinainantsika androany dia manao mahatoky amin'Andriamanitra sa amin'ny olona. Nalaina amin'ny Asina Apôstôly toko 5:7-20 manao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Amen. Tsy nisy nanameloka azy teo anatin'Andriamanitra ny fieritreretan'ny Daniela sy ireo namany. Tsy voahazo nanefy izany raha tsy misy ezaka mafy izay atao. Fitsapana lehibe tokoa ny niatra tamin'ireo naman'i Daniela telo lahy rehefa nasiana ny akohoka teo anoloan'ilay sary olona lehibe natsangan'i Nebokadnezara mpanjaka teo amin'ny tany lemaka Dora izy ireo. Manjary azy tsy hanome voninahitra ny sampy ny foto-kevitra ny tanany satria manjafy ny Andriamanitra ny lanitra izany. Fantatry izy ireo fa avy amin'Andriamanitra ny fahaizana amin'ny mampahalala ny rehetra ary na feno hatsaram-panahy sy firaiketam-po tamin'ny olona rehetra azy izy ireo dia nanam-paniriana lehibe aneo ny fahatokiany tanteraka tamin'i Jehovahandriamanitra rery ihany. Hoy ny mpanjaka tamin'ireo tovolahy Hebreo telo reto manao hoe raha miankoaka sy mivavaka amin'ilay sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia tsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra. Ary iza moa zan'Andriamanitra havonjy anareo amin'ny tanako izany? Tena maly ireto tovolahy reto manao hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalinay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indrozy izy Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehatra. Ary na dia tsy izany aza ho izy aoko ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy hotoponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Nanana conviction tanteraka ireto mpanompon'Andriamanitra reto fa na eny kidona na eny kiantra dia tsy handohalika eo anatrehan'io izy ireo. Noho izany dia natsipy tao anatin'ny afo ireo tovolahy mahatoky reto nefa nasehon'Andriamanitra ny heriny izay nanafaka ny mpanompony. Araka izany nanambara ny finoany tamin'ny firenena manontolo reto tovolahy reto. Feno ny fanahy masina izy fa ny tompon'izy ireo no an'Andriamanitra marina sy velona. Mba hampiaiko volana amin'ny mpanompo sampy teo anatrehan'ny hery sy ny fahalebiazan'Andriamanitra velona ihany koa dia tsy maintsy asehon'ny mpanompo ny fanajarian'Andriamanitra. Tsy maintsy asehon'ny mazava fa izy rery ihany no omen'izy ireo voninahitra sy ankofany ary tsy misy ninonina na dia ho fiarovana ny ainy aza mety ampilefitra azy ireo amin'ny fivavahana amin'ny sampy na kely aza. Misy fiantraikan'ny vatana sy ekinan'ny aina amin'ny fanandramana iainantsika amin'izao andro farany izao io lesona io ary ihany koa aoka ho tsapantsika fa ny mpanompon'Andriamanitra tokoa dia mahasa maty ny amin'ny finoana izay ananany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe isika izao raha teo amin'ny plasiny reto tovolahy telo reto dia honana ahoana re? Mitady teny hafa hialana ao anatin'ny toe-javatra sarotra io ve? Sa tena ho nijoro mahatoky hatramin'ny farany? Vavaka isika. Sotranao izay iray hoany amin'izany teninao izany, ampio izahay mba hanana ny fijoroana marina hatramin'ny farany ny amin'ny fanompoana ianao ka na manahoana toe-javatra misy dia izahay kosa dia efa hanao tanteraka amin'ny fahafianona. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miaro